Mitondra vokatra vaovao entina hanatsarana ny fampitam-baovao mahakasika ny toetrandro ny Sampandrara misahana an'izany tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fampiasana ilay antsoina hoe bulletin agro-météorologique. Tsy hijanona amin'ny fanomezana vinavina toetry ny andro intsony eo anivony ny foibe fimisahana ny toetry ny andro fa hitondra famakafakana ihany koa mahakasika ireo toetry ny andro efa lasa. Amin'ny alalan'ny bulletin intra-saisonnier izay evoaka isaky ny 12 andro ary vokarin'ny direction recherche appliquée et développement hydrométéorologique no anatanterahana izany. Ity bulletin intra-saisonnier ity dia sady anome fampatsiahivana mahakasika ireo toetry ny andro 12 andro lasa no anome vinavina ihany koa ho amin'ny 12 andro manaraka ho avy. Zava-baovao entin'ny foiben'ny famantarana ny toetry ny andro ihany koa ny bulletin agro-météorologique aparitaka manerana ny district izay anampy ireo tantsaha indrindrindrindra eo amin'ny fambolena taony ahatonga azy ireo amokatra kokoa ary afaka hisoroka amin'ny fahasimban'ny voly aterika ny firotsahan'ny orana betsaka loatra na ny tsy fahampiany ny rotsakorana. Ankoatr'ireo dia mbola itony fanomezana vaovao amin'ny olo-pirenena amin'ny alalan'ny bulletin quotidien, bulletin saisonnier ary ny bulletin cyclonique. Izao moa natao dia ahafahana mametraka ny fikirakirana sy ny vinavina ny toetry ny andro eo amin'ny toerany amin'ny maisa ny fototra iray iangany ny fampandrosoana azy. Ireo ny fantatra nandritra ny valandresaka ao amin'ny pampalala vaovao no tanterahana androany teny Ampandrinomby.